Halleloia. Tain'Andriamanitra daholo tsika tonga soa amin'izao andro fahaenina amin'ny alina saza izao, androany fa 10 aprily fa 2024. Ampatsiahintsika fa ity volana ity dia ny loha hevitra manokana dia ny fahasahiana. Halleloia. Ary androany hijeritsika ny hoe finoana sa mamindra tendrombohitra. Finoana sa mamindra tendrombohitra. Ny vakitentsika androany dia hitantsika ao Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Ary Jesosy taminy no ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinampiray aza ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindray iry dia hifindra izy, ary tsy izy tsy ho hainareo atao. Amen. Amin'io teny io dia tsy nilaza Jesosy fa mila finoana tahaka ny tendrombohitra ianao, fa iny tahaka ny voatsinampy fotsiny, fa ampiarina ny pahasahiana. Ampiarina ny pahasahiana. Ny finoana sady tsy miandry ny toe-javatra iseho tsara akory, fa miteny amin'ny tendrombohitra izy, manambara ny vokany alohan'ny ahitana azy. Inona ny tendrombohitra mijoro anoloanao io? Atsaro mijery azy ary ato ambony miteny aminy. Ny fanambaranao feno fahasahiana dia mamoaka ny herin'ny lanitra. Jereo tsara ny ohatra iray ao amin'ny Baiboly. Rehefa niteny tamin'ny tafio-drivotra teo amin'ny ranomasin'i Galilea Jesosy, dia nandidy izy hoe mangina mitsahara ary nakatao ny rivotra sy ny onja. Efa nahazo fahefana mitovy amin'izany anie ianao hoe ampiasao ny feonao mba handidiana ny tafio-drivotra hijanona. Amen. Ahoana ny fomba fampiaranao an'izany tenin'Andriamanitra izany? Voalohany aloha dia fantaro ny tendrombohitra ao. Soraty mihitsiny, soraty izany. Avy eo mitenena mafy amin'izany tendrombohitra izany. Halleloia. Soratanao ilay izy dia avy eo miteny mafy amin'izany tendrombohitra izany ianao fampiasanao ihany koa ny fampanantenan'Andriamanitra. Ohatra, reharetana mandidy anao hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ataovy isan'andro izany, ary jereo fitombo ny finoanao sady feno fahasahiana. Amen. Hivavaka tsika. Jesosy Kristy malalo, androany aho dia miteny amin'ny tendrombohitra rehetra eo amin'ny fiainako, mandidy ny tahotra, ny aretana ary ny sakana rehetra aho mba hiala. Manambara aho fa lehibe no ny tendrombohitra rehetra atrehako ianao Jesosy. Misaotra anao noho ny fandresena. Amen. Dahin'Andriamanitra ianao ary mahazo tomana amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen.